Araky ny nolazaiko teo moa dia hitondra ny fomba fijeriko sy ny argumentko zaho amy resaka fivavahana kristianina. Hitondra fanohan-kevitra lay olona lazainareo fa tsy manana argument bado ambany niveau. Alohan'ny hidirako amizay dia hanao famaritana kely aloha zaho. Voalohany indrindra aloha tsy mahagaga raha zany no resaka be hita aminareo satria araky ny lazaiko tany aloha tany de sika malagasy dia manana dictionnaire spécial manokana mihitsiny tsika satria ny tsikera de lazaitsika dikany tsikera de fankalana, ny fanakianana de midika fialonana amitsika gasy na fanendrehana. Iny aloha de fa zavatra mampiavaka atsika malagasy, ary tsika malagasy faran'olona eto ambony tany amy firenena maro eto ambony tany tsy azo kianina sy tsy azo tsikeraina. Zay aloha famaritana voalohany atao. Famaritana faharoa de zao: ny kristianina malagasy dia mitovy amy toe-tsainy mpanao politika malagasy. Inona no antony ilazako hoe mitovy amy mpanao politika malagasy ny toe-tsaina kristianina malagasy? Ny toe-tsain'ny mpanao politika sy olona anatiny antoko politika malagasy. Satria raha vo tsikerainao ny antoko politika iray eto Madagasikara na kianinao amy zavatra tsy mety ataony de romotra daholy ny olona ao anatin'ny mpanao politika, tsy mandray akory ny hoe misy zavatra marina azo raisina ao anatin'ilay zavatra tsikerahan'le olona na kian'le olona, fa tonga de mandray fankalana sy fanendrena ilay antoko politika. Tovy am'izany ny toe-tsaina kristianina malagasy. Faly ihany koa ny antoko politika ray raha ny voatsikerana voakianina ny antoko politika ray zay tsy mifankahazo aminy. Mitovy am'izany ny toe-tsaina kristianina malagasy. Raha nisy fotoana za teto nitsikera ro fiangonana zandriny momba ny resaka afahafolo-karena de faly mihitsiny ny mpino katolika rehetra. Tsy haiko na tsy haiko be da be nankasitraka ny zavatra nresako teto tamy resaka afahafolo-karena. Faly daholy ny mpino katolika rehetra tam'izany ary nanao bravo. Fa rehefa tonga kosa ny fotoana ny tsikerako ny finoana katolika de romotra daholy koa ny mpino katolika amizay. Zay mahatonga anahy miteny hoe mitovy amy toe-tsain'ny mpanao politika malagasy ny toe-tsain'ny kristianina malagasy. Manaraka an'izay de zao: isika ianareo kristianina miseho kristianina dia tiako ny milaza aminareo, mampafantatsa anareo ary efa nolazaiko zany fa zaho de mino an'Andriamanitra, averiko foana zany, mino ny fisian'ny Jesosy Kristy, fa zaho fotsiny no tsy mitondra titra kristianina na miditra am-piangonana, fa rehefa hivavaka za de ato an-tranoko zany mivavaka araky ny tenin'Andriamanitra. Andriamanitra de amy fitoerana maro, satria zaho tsy ohatranareo mandany fotoana milandra baiboly any am-piangonana nefa mifanohitra amy zavatra lazainy baiboly loloavinareo any am-piangonana sy zavatra inoinareo any am-piangonana torotenin'ny pastera Simon Pera, ny zavatra iainanareo andavanandro. Mbola hidirako zay satria misy miteny aho fa hoe ka ny mpanota mihitsy no antrona
andeha hivavaka, mbola hidiratsika zay. Fa hiditra amin'ny votoatondresaka amizay za, araky ny lohahevitra zay nangatahako débat tamin'igny raha lay dazomo anaran'izy iny tsy haiko fa mitondra ny compte fanantenenam-pinoana. Voalohany, inona ny tombotsoa azon'ny vahoaka malagasy sy ny firenena malagasy amin'ny fivavahana kristianina? Raha ny teny moa zareo tamin'ny débat zay nataon'zareo fandanilam-pinoana sy koto, de ny teny namana fandanilam-pinoana tamizay fa mahazo tombotsoa ny firenena satria ny finoana katolika dia manao école, manao hôpitaly, manangana akany. Zany ozy ny tombotsoa azon'ny vahoaka malagasy sy ny firenena malagasy avy amin'ny finoana. Tsy ny katolika ihany nefa no manana an'izay, manao an'izay fananganana école, hôpitaly zay, fa misy fiangonana hafa ihany koa maromaro manao an'izany. Ny fomba fijeriko an'izay de zao. Voalohany araky ny teneniko de natao hoe fivavahana, dia resaka spirituel zany, resaka fanahy aloha voalohany raha vao hoe resaka fivavahana zany. Zany hoe ny fitaizana ny ara-panahy aloha no tokony ho missiony fiangonana rehetra zay milaza ho kristianina. Tsy ny kristianina ihany na finoana hafa, raha vao resaka fivavahana dia resaka ara-panahy. Zany hoe ny fitaizana ara-panahy aloha no tokony voalohany ho missiony fiangonana rehetra. Inona moa zay fitaizana ara-panahy zay? Ny toetra, ny fomba fiainana andavanandro de tokony ho hita taratra amizay hoe voataiza ara-panahy aloha ny mpino rehetra. Araky ny voasoratsy ny baiboly, ny takean'Andriamanitra amitsika de ny fananana fitiavana voalohany, fitiavana lehibe indrindra hoy fitenin'izay olona ray zay, avy eo amin'ny baiboly zany ny fomba fiteny zany. Ny fananana fomadio, omeo fomadio zay tompo, zany mivavaka ataonareo isan'andro, zany no takian'Andriamanitra amin'ny mpino kristianina, amin'ny mpivavaka rehetra. Tsy ratsy akory ny fananganana hôpitaly, sekoly, etseroa, tsy misy maharatsy an'izany. Ary zany zavatra zany de tonga automatika rehefa manana an'izay fahatsarana zay, manana an'izay fitiavana zay, manana an'izay fomadio zay. Zany hoe miainga amin'ny fananana fomadio sy fitiavana sy fahendrena indrindrandrindra, satria anisan'ny takian'Andriamanitra zany fahendrena zany, ny hananan'olombelona fahendrena, dia mahafehy zavatra maro zany rehetra zany. Noho izany reo fitiavana, fahendrena, fananana fomadio reo dia miainga amin'ny ara-panahy. De raha ataotsika amizay ary ny bilan, manana fomadio ve ny akamaroan'ny malagasy? Manam-pitiavana ve ny akamaroan'ny malagasy? Manana fahendrena ve ny akamaroan'ny malagasy? Zay fantaniana mipetraka aminareo mpitondra fiangonana rehetra. Ataoko angamba tsy iano valiny, satria raha ny zavatra hita taratra eto a Madagasikara de tsy mifankaten'ny malagasy mifamono.
tsy mifankatia tsy manana fo madio ny malagasy, tsy manam-pahendrena ny fo malagasy, satria ny fahendrena zay takin'Andriamanitra de mifono zavatra maro ihany koa. Ny fitiavana takin'Andriamanitra de mifono zavatra maro. Anisan'izany ny fitiava-tanindrazana, ny fitiavanao ny olombelona mitovy aminao, malagasy mitovy aminao. Tsy hita taratra zany eto Madagasikara raha tsy hitenitsika ho an'ireo mpanao politika sy mpitondra firenena. Raha ny bilan atao dia tsy hita ny mpanao politika atsika malagasy toko, ny mpitondra atsika malagasy de kristianina avokoa, moa ve manana an'izay fahendrena sy fitiavana zay takin'Andriamanitra zay? Tsisy. Mampahantra ny malagasy no ataon'ny mpanao politika malagasy, mangalatra nataon'ny mpanao politika malagasy. Ny olona mifamono faty etseroa, mifamono etseroa, ny vakin-trano ny asan-dahalo etseroa, mipetraka am'izay le fanontaniana hoe tafita ve ny afatra napetraky n'Andriamanitra amin'ny mpitondra fiangonana? Tafitra ve mission ny mpitondra fiangonana, ny pastera sy ny mopera ho an'ny kristianina malagasy? Valy ny raha io bilan zay hitatsika am'izao io de tsy tafita tompo. Mety hiteny anareo hoe fa ny mpanota averiko foana, aiza no mora kokoa ny mianatra matematika sy fizika, tsy haiko, mianatra langa anam-pianarana, sa ny mianatra ny didy folo zay nomen'Andriamanitra zay zarana anam-piangonana? Didy folo fotsiny, aza mangalatra, aza mamono olona, aza midrangajanga, aza haitsika tsy anjera zany didy folo zany. Efa misy ny katesizy anam-piangonana, misy ny sekoly alahady anam-piangonana. Ataoko angamba tsy sarotra noho ny matematika sy fizika reo sy ny fianarana langy io didy folo zay anisany fitezana ara-panahy ahatonga ny olona hanaraka ny lalan'Andriamanitra. De hanontany atsika za, possible ve, efa nisy ve mpianatra ao anatina ekôla ray de olona ray na roa fotsiny no mipasy kilasy, fa ny akoatran'izay redoublant daholy? Tonga koa ny taona manaraka de olona ray olona roa mipasy kilasy, mbola mitripla foana le mpianatra ao. Tonga ny taona manaraka de mikadripla foana koa ny mpianatra ao anatiny. Efa nisy ve zany ary mitombona ve zany? Ataoko angamba tsy nisy an'izany tamin'ny fampianarana, na de kely aza, na de indray aza. Fa farafaratsiny olona ray roa no midobla na telo de mifindra kilasy daholy ny rehetra. Ny tiako tenenina de zao, efa firy taona no nisy ny fivavahana kristianina teto Madagasikara? Efa manjato ny taona. De miredobla foana zany kristianina malagasy fa tsy mahay an'io didy folo, tsy mety manana fo madio, tsy mety manana fahendrena, tsy mety manana fitiavana. Redobla foana zany kristianina malagasy mandavan-taona. Nefa didy folo atao tsy anjery maimpo, hay tsy anjery maimpo. Fa rehefa amin'ny examen amin'ny didy folo io de miredobla daholo ny kristianina malagasy, olona ray roa no afaka. Midika zany fa tsy tafita amin'ny vahoaka malagasy ny fampianarana fiangonana kristianina. Midika zany
fa tsy misy tombotsoa ho an'ny vahoaka malagasy ny fivavahana kristianina. Satria nahoana? Araky ny tenenin zareo hoe mahavita école na mahavita hôpitaly, variana, mety variana any amy resaka fidiram-bola ny fivavahana kristianina eto Madagasikara. Satria nareo école nareo hôpitaly reo ne tsy gratuit ary anisan'ny farany lafo écolage indrindra eto Madagasikara ny reo école-pinoana rehetrarehetra, tsy ny katolika ihany. Andriamanitra nefa de nanome fitiavana mamaim-pona. Ka inona moa no antony ilazana fa mahazo tombotsoa amin'ny fivavahana kristianina ny firenena malagasy, ny vahoaka malagasy? Ny fianarana amin'ny école-pinoana rehetrarehetra tompoko de tsy natao ho an'ny mahantra fa ho natao ho an'olona manana fidiram-bola tsara, satria andoavana écolage. Ny zanaky mandry mba tia ekena tsara kalitao ny fampianarana am'ireny école-pinoana reny, matetika tsara fampianarana, fa saingy tsy natao ho an'olona mahantra. Zany hoe fidiram-bola zany no mibahana amin'ny resaka finoana kristianina rehetrarehetra eto Madagasikara. De lasa tsy tafita, tsy mifantoka ao andohan'ilay mpino, lay didy folo zay maredobla foana ny kristianina malagasy foana anatin'ny taona maro, redobla foana, miaratsy foana ny malagasy, miaratsy me mahantra ny firenena, miaratsy mitoetrain'ny mpanao politika, nefa mpanao politika ireo de kristianina daholo. Kristianina raha matoa mahita hoe fitoam-bavaka ho an'ny firenena, fitoam-bavaka n'ina à gauche à droite, fa miredobla foana. Satria tsy manana an'izay fahendrena zay, tsy manana an'izay fitiavana zay, tsy manana an'izay fo madio zay. Ka fehiny zany amiko de tsy misy tombotsoany vahoaka malagasy, ny firenena malagasy ny fivavahana kristianina. Tsy misy tombotsoany na kely azy. Ka zay le argument-ny olona tsy nianatra, araky ny teneniko hoe ny débat zay nangatahako tompoko de débat tsy mila source na document, fa zavatra réel zany. Masay milaza ve nareo fa diso zany zavatra teneniko zany? Mifankatia ve malagasy? Manana fahendrena ve ny mpanao politika malagasy zay kristianina? Manana fitiavana ve ny mpanao politika malagasy zay kristianina? Manana mpitiavana sy fahendrena ve ny malagasy? Mifamono, mifangala badin'olona. Afaka disoinareo zany raha tsy marina, zavatra iainina andavanandro zany. Fa aza raisina hoe ka ny mpanota mandritry ny firy-taona zany ho mpanota foana nareo, mpanota foana no antrona hivavaka. Araky ny ohatra ny teneniko teo hoe fianarana aza io fizika sy matematika sa mamadika aloha, mipasy foana mpiana de didy folo men'Andriamanitra zany miredobla foana ny kristianina malagasy mandava-taona, miredobla foana, fa ray roa foana no ahitanao taratra an'izany hoe fahendrena sy fitiavana zany sy fananana fo madio zany. De logika ve zany aminareo hoe miredobla foana ny kristianina malagasy mandava-taona de mandra-poviana nareo no mpanota foana? Zay samia mandinika, fa zay loha no argument-n'olona zay lazainareo tsy nianatra. Tsy haiko hoe zava-misy ve sy hita maso sy iainana zany zavatra teneniko zany. Zay angamba no azoko atolotra androany, fa raha mbola misy azo resana de afaka resana. Averiko foana. Diso hevitra nareo milaza fa manendrika kristianina za, manendrika fiangonana, diso hevitra fa hanitriana
hieritseretana ny zavatra tokony iainana maha kristianina. Averiko foana ty fa natao hoe kristianina de tokony mba ahitana taratra ny fiainan'i Jesosy Kristy tsika, na am'izay zavatra kely mondra aza mora tanteraina. Fa i kristianina malagasy tsy misy ahitanao taratra n'izany na kelikely hoe io ane mba hitanao taratra hoe maha kristianina anazy na mitoetsaina na my fomba fiteny tsy misy na kely aza. De tsy haiko hoe argumentan'olona tsy nahita fianarana araky ny teneninareo na argumentan'olona ambany niveau teneninareo fa mivoa eto zay mahasay hanadiso reo zavatra réel iainany vahoaka malagasy kristianinareo. Masaha milaza eto fa tsy mifamono malagasy, tsara saina mpanao politika malagasy, manam-pahendrena mpanao politika malagasy, mivoa zay masaha amy tena zany, kristianina daholo reo. Zay aloha no azo atolotra androany.